Access dia fandaharana asa vatsiany ny USAID vola mandritra ny 5 taona ary miasa any amin'ny faritra 4 eto Madagasikara. Distrika ara-pahasalamana miisa 7 no tohanany Access ary anisan'ny tanjona voalohany imasona ny fampianana ny tahampahafatesan'ny reny sy ny zaza malagasy. Miezaka mametraka fanatsarana maharitra ny Access amin'ny asa rehetra izay tanterahany mba hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Voakasika voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana. Manamafy ny fahaiza-manao ny ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpanentana ara-pahasalamana ny Access. Ao ny fampiofanana amin'ny asa, ao ihany koa ny fanaovana tantsorika eny fotony. Imasony ny Access ihany koa ny fanavaozana ireo fotodrafitr'asa ary indrindra ny fampitaovana ireo tompom-pahasalamana sy hopitaly. Ny fametrahana fanatsarana maharitra nefa dia miankina ihany koa amin'ny fahaiza-mitantana ka miara-miasa akaiky amin'ny rafitra rehetra ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny Access ahafahan'izy ireo aompy eo amin'ny ezaka fanatsarana mila apetraka. Voakasika ao anatin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ihany koa ny fandrindrana ny famatsiana fanafody mba hisitraka fitsaboana feno ireo marary mila izany. Ny tatitra ara-pahasalamana ihany koa dia izahina mafisina ary atosiky ny Access ny fampiasana teknôlôjia vaovao mba hanafainganana ny asa sy ahafahany ireo tompon'andraikitra manara-maso tsara ny valana aretina mety hitranga. Panoana mahatoky ihany koa ny Access ao anatin'ny valana aretina toy izao eo amin'ny fanaraha-maso ny fotony, eo amin'ny fandrindrana ny fanangonam-baovao, eo amin'ny ezaka fanaovam-bakisiny ary koa eo amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fisorohana ny aretina. Ny fanatsarana rehetra atao manodidina ny fahasalamana manko dia mila ezaka avy amin'ireo vahoaka mpisitraka izany. Anisan'ny mpanohana voalohany amin'ny fiovampietsika sy fiovana eo amin'ny fiarahamonina ny Access izay mirindra ao anatin'ny hetsika be miray. Rehefa tsara sy lavorary manko ny tolotra ara-pahasalamana ary matanjaka ny rafitra ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny dia mihatsara ho azy ny fahasalamam-bahoaka rehefa samy tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Voasorika ny aretina sy ny valana aretina, voahaja ny zony marary sy ny zony mpiasan'ny fahasalamana ary ho tsara karakara ny reny sy ny zaza malagasy na aiza misy azy.